mivavaka amin'ny andro farany. Mialavantsika rehetraindraitra zao fotoana manokana izay atongavantsika amin'izao fiatombohan'ny sabata izao, manorina fahatsiarovana ny vavaka. Izany no teny izay ampahirizana antsika indray amin'ity fiatombohan'ny sabata ity. Koa andeha ary isika hiaraka hanondrika ny lohantsika dia hiaraka hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra ay, tsara fo masina indrindra any an-danitro, amin'izao fiatombohan'ny sabata izao dia fifaliana ao anay no miantso ny anara-pitiavanao. Diovy izay efa-pahotany, sasao madio izay ho afa-keloka amin'ity sabata ity dia aoka ho tsapanay ny fiadanam-po amin'ny firaisana aminao. Ka ny teny izay horaisinay dia teny izay hitondra fitahiana ho an'ny tokantranonay tsiraray avy. Jesosy eo, matoky sy mino izahay fa miaraka aminay eto ianao, ka alefanay masina avy eo amin'ny efitra masina indrindra irahanao dia hikasika ny fonay ary hitondra fanavaozana eo amin'ny fiainanay. Tonoina saingatana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ihany izany mivavaka izany. Amen. Raha tsy ahivina kely ilay tantara izay niainan'i Josoa, satria moa izany izay ilay tantara niangiantsika hatramin'ny voalohany, dia taorian'ilay niampitany zareo ny renirano Jordana izany dia mbola nijanona teo afovoan'ilay ony ny zara roa ny mpisorona. Eo ampovoany eo izany ny mpisorona, ny rano ry amin'ny ilany dia aty amin'ny ilany. Dia nisy olona 12 izay avy amin'ny vahoaka ireo, samy mitondra vato tsirairay avy. Avy amin'ny fokon'ny Israely tsirairay avy izany ireo 12 ireo, samy mitondra vato lehibe. Avy teo amin'ny fanambanin'ilay ony nakeny amorontsiraka. Ireo vato 12 ireo dia natsangana, narafitra izany ho tsangam-bato ho fahatsiarovana amin'ny fahagagana mahatalanjona nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely. Androany dia asaina isika ray aman-dreny amin'izao fiatombohan'ny sabata izao hamerina amin'ny zanakitsika tsirairay avy, amin'ny zavikelitsika tsirairay avy, ny tantara mahagaga momba ny asa lehibe nataon'Andriamanitra ho amin'ny taranany, ho amin'ny zanany. Isaky ny averina izany ilay tantara dia hiamatanjaka ny finoan'ireo zaza ireo, hiamatanjaka hampitombo ny finoana ao amin'ny ray aman-dreny ihany koa izany zavatra izany. Donc ho vakiantsika ny eo amin'ny Josoa 4, Josoa 4 ny andininy 9 sy ny 19. Josoa 4 ny andininy 9 sy ny 19. Mba ho famantarana eo aminareo izany raha manantona ny zanakareo amin'ny andro avy hoe inona no ataonareo anton'ireo vato ireo, dia ho lazainareo aminy hoe tapaka ny ranon'ny Jordana teo anolohan'ny fiaran'ny faneken'i Jehovah. Fa raha nitan'ny Jordana ny fiara dia tapaka ny rano ary ireo vato ireo dia ho fahatsiarovana mandrakizay ho amin'ny zanak'Israely. Ny fanontaniana mipetraka androany amiko, aminao neny, eny ho amintsika ray aman-dreny rehetra izay miaino izao fandarana izao, inona ny sary fahatsiarovana apetrakao ao anatin'ny zanakao, inona ny sary fahatsiarovana
apetraka ao ho amin'ireo taranakao ireo. Inona no mety ho akony eo amin'ny fiainanao moa raha ohatra ka hoe maka adiny ray na adiny roa isaintsainana ianao mba hanomboanao hanorina ny altara fahatserovana manokana miaraka amin'ny ankohonanao. Efa mba naka vato ray isan'andro zany hoe adiny ray isan'andro ve ianao hametrahana tsangam-bato ao amin'ny sainy zanakao. Ahoana raha mba hoe manoratra indroambe folo isan'andro ianao ny zava-dehibe nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao anatin'ny tontolo andro. Tena mba tiako isika mba hanao an'izany fanandramana zany hoe mitany saha hoe inona ny zavatra nataon'Andriamanitra ho anao androany. Isaky ny manao alitara ao an-tokantrano ao dia mba samy miteny daholo ny ao an-tokantrano hoe izao no nataon'Andriamanitra ho ahy androany. Inona re mety ho fiantraikan'izany eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao e? Tsaro fa hametraka tsangam-bato tsara ho amin'ny taranakao ianao. Toy ny tamin'ny vahoaka Israely dia afaka nametraka vato fijoroana ho vavolombelona, fahatserovana ao an-tsaintsika isika aloha voalohany indrindra. Ary hanoratra ao am-pontsika ireo tantara sarobidy momba ny zavatra nataon'Andriamanitra ho amin'ny fiainantsika. Ary rehefa mandinika ny fifandraisana amintsika ao amin'ny diantsika manokana isika dia afaka hanambara amin'ny fofeny fankasitrahana manao hoe inona no avaliko an' Jehova noho ny soa rehetrarehetra nataony teo amin'ny fiainako. Ny fizahan-toetra amin'ny fiainanao amin'izao fotoana izao dia entina hitsapana ny finoanao izy ireny. Indraindray mafy fa izao tsy maintsy miseho ireny mba hahafahanao mijoro mahatoky ho amin'ilay nanaovanao voady dia Jesosy Kristy izany. Amin'ireo andron'ny fitsapana ireo rehefa tototry ny fanamby, ny sakatsakana, ny ratrapo ary ny loza mihitsy aza isika dia mitodia mijery ireo fahatserovana izay naorinao ho fahatserovana amin'ny fahatokian'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Averenao an-tsainao ny fitondran'Andriamanitra anao hatramin'izay. Ary derao izy ny amin'ny tsangam-bato tsirairay avy izay nataony teo amin'ny napetraka teo amin'ny fiainanao avy amin'ny fanandramana ny ainanao niaraka taminy. Avalao ireo vato ireo ao amin'ny efitrano fahatserovany sainao. Hampatsiahanao fa Andriamanitra dia mamonjy anao, namonjy anao teo amin'ny fiainanao, namonjy anao ao amin'ny fiainana mandrakizay ihany koa. Matoky izy amin'ny teny fikasana izay nomeny ho aisanao amin'izao fiainana izao. Matoky izy ary afaka ny matoky tanteraka izasy ianao fa hitandrina ny teny fikasana ny amin'ny fiverenany indray satria izy no miteny ao amin'ny Jaona 7:7 hoe ho avy indray izy. Efa manamboatra fitoerana ho aso ho anao izy dia handray asa ianao izy ho any aminy ka izay toerany dia hitoerako sy hitoeranao ihany koa. Tazomy izany teny fikasana izany fa ho avy izy. Tsy hamelanao irery izy. Andeha isika hiresaka momba ny vavaka ao amin'ny zanakitsika satria mino za fa te ametraka tsangam-bato tsara ao am-pon'ireo zanakitsika ireo avokoa isika vehivavy tsirairay avy. Dia andao tazomitsika izany teny fikasan'Andriamanitra izany fa ho ombantsika izy. Ary ao amin'ny Isaia 7:7-5 Isaia 7:7-5 dia hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Aza matahotra fa mombanao aho hitondra ny taranakao avy any antsinananao ary avy any andrefana no hanangonako anao avy any avaratra sy avy any antsimo ary hamidiko amin'ny Israely ny zanako lahy avy lavitra sy ny zanako vavy avy any amin'ny farany tany. Ary mbola toisany izany eo amin'ny Isaia 7:7, 9:20 sy ny 15:20 tapany faharoa hoe ato-pazo manodidina amin'ny masonao ka mijery. Ireo rehetra ireo dia mivoroka makeo aminao. Raha velona koa ho Jehova, ireo rehetra ireo dia hiangohana
koa tahaka ny firavaka sy iravanao tahaka ny fanao ny ampakariny. Fa izao miady izay miady aminao ary izao no hamonjy ny zanakao. Miteny amintsika ny mpamonjy androany fa hamonjy ny zanakitsika izy. Amen. Koa andeha tsy hitsahatra ny hitady ny fomba ahafahana ho tafaray amin'ilay any tokana afaka miditra an-tsehatra mivantana eo amin'ny fiainantsika isika satria tsy afaka ny hanova ny toetran'ny olona isika. Fa ny fanahy avy aminy kosa no afaka hiasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Koa ankehitriny rahavavy, raha tsapanao ry ray aman-dreny fa tsy afaka amin'ny enta-mavesatry ny fanabeazana sy ny fanofanana ny zanany ho an'Andriamanitra izy ireo, raha manao ny asany, ny asan'Andriamanitra ampinoana isika, miara-miasa amin'Andriamanitra isika amin'ny vavaka sy ny asa mafy, dia hanohy iseho ilay fandresena aomby amin'ny fitondrana ny zanany eo amin'ny mpamonjy izaho sy ianao. Satria ilay mpanoratra vehivavy anankiray, i Ramatoa Elaine White, dia tena miteny an'izao mihitsy hoe ireo vehivavy izay manao izay azony tanany atao an-tsitrapo, amin'ny foravoravo ka manampy ny vadiny amin'ny fizakana ireo enta-mavesatra ary manofana ny zanany ho an'Andriamanitra, dia misionera amin'ny tena heviny ambony indrindra izy. Teny izay miantefa amiko sy miantefa aminao izany androany. Kristy tadidio fa i Kristy no analefaka ny fony ireo zanakitsika ireo. Fa tsy ny fitenenantsika na ny fibedesantsika na ny teniteny lava ataontsika. Rehefa avy nanao ny adidinao tampatokina tamin'ny zanakao ianao, dia ento eo amin'Andriamanitra izy ireo ary angatao izy mba hanampy anao, lazao azy efa nanao ny anjaranao ianao ary angatao amin'Andriamanitra ampinoana mba hanao ny anjarany izay tsy azonao atao. Tsarovy fa ny tanan'Andriamanitra dia tsy fohy fa tanana mahavonjy. Ny sofin'Andriamanitra dia tsy mba lalin-dalovana fa mahare. Ary raha mitady azy amin'ny kitsipo, ianao dada, mitady azy amin'ny kitsipo, ianao rahavavy, amin'ny maha-kristianina asa ianao, dia ho feno ny hevitra izy no hanome fahendrena amin'ny zavatra izay aloky ny vavanao. Ary noho ny anarany dia hiasa mikery ho azy ireo fiovam-pony zanakitsika ireo. Ho voninahitr'Andriamanitra amin'izay fotoan'izay ny fiovam-pony ireo zazy ireo. Ho azy ny dera sy ny haja mandrakizay. Ilay mpanavitra antsika be famindrapo dia efa vonina iaina ny vavakitsika izy. Hanome antsika ny fanampiana izay ilaintsika. Ary fantany ny enta-mavesatry ny fontsika izay reny tsirairay izay mitalao amin'Andriamanitra isan'andro ny zanako Jesosy reo namako akaiky reo Jesosy eny ny angeno zavatra manahirana tantarainao amin'ny isan'andro reo ny sandriny mandrakizay dia hanoana ny reny matahotra an'Andriamanitra sy matoky an'Andriamanitra. Io mpihetsepo amin'ireny kristianina rehetra ao anatin'ny zava-manahirana sy ny fanahiana rehetra Jesosy Kristy. Sakambona anao izy, hampahery anao izy. Ary tadidio fa ny mpamonjy dia manana namana tsara indrindra. Izy dia tena namana akaiky antsika vehivavy ankehitriny. Ary vonina ny hanampy antsika izy amin'ny fifandraisana rehetra eo amin'ny fiainantsika. Tsy irery ianao rahavavy. Ary eo anatrehan'ny toe-javatra sarotra rehetra dia tsy misy asa azo hampitahina amin'ny andreny kristianina.
impiry tokoa moa isika no mahatsapa fa mavetra noho izay zakana tokony ho zakaintsika ny entana. Ary rehefa izany dia sarobidy manahoana ny tombontsoa mitondra izany rehetra izany amin'ilay mpamonjy mangoraka amin'ny alala mivavaka. Ny ao anatin'ilay boky hoe asambarana tefinakany dia hoy ny teny amintsika androany afaka mametraka ny entana eo tongony eo tongotra Jesosy ary ahita eo anatrehany hery izay anohana azy sy anome azy fifaliana, fanantenana, herim-po sy fahendrena ao anatin'ny fotoan-tsarotra farany indrindra isika amin'izao fotoana izao. Akory ny hamamy ny fahatsapana fa akaiky ilay Jesosy amin'ny fahatsapana manokana fa io fahareran-tsaina izay andalovantsika io raha manantona ny Kristy matetika isika reny matoky azy bebe kokoa isika dia ho mora tokoa io enta-mavesatra izay hoentintsika io. Inona ary ny valisoa ho an'ireo ray aman-dreny izay manao an'izany fifikirana, fitondrana am-bavaka, tsy fialana amin'Andriamanitra izany. Hoy ny voalaza ny teny hoe amin'ny fifaliana tsy azo tononona no ahitany ray aman-dreny ny satroboninahitra, ny akanjo, ny lokanga omena an'ireo menaky ny aintsika ireo. Tapitra ny androm-panantenana sy ny tahotra raha vavy sy ranata. Ilay vonafafy tamin'ny ranomasy sy ny vavaka dia mety ho toy ny vonafafy foana kanefa ny vokatra azontsika dia voajindra tamin'ny mpifaliana amin'ny farany. Ho jinjaintsika izany amin'ny farany satria ho voavitra ireo zanakitsika ireo. Izany firotsahany fanahy masina manokana izany ny tena ilaintsika rehetra amin'izao fotoana izao. Satria rehefa mirotsaka ny fanahy masina, izay fanahy izay afaka manova ny toetra, izay tsy maintsy ananantsika alohan'ny hahatongavan'i Jesosy, dia tsy hitranga ny zavatra rehetra raha tsy mivavaka isika. Ary raha vavaka mafana sy be dia be no ataontsika dia ho azontsika tsapahitanana ny valin'izany vavaka izany. Alefy sara an-tsaina hoe misy rojo maneran-tany mivavaka amin'ny firotsahan'ny fanahy masina amin'izao fotoana izao. Efa mitranga izany amin'izao fotoana izao ary mino aho fa anisan'ilay mivavaka ao anatin'izany rojom-bavaka izany zasainao. Ho an'ireo izay tsy mahalala dia fantaro fa ny fiangonana adventista mitandrina ny andro fahafito rehefa tonga ny amin'ny 7 ora isan'andro, isan-kerinandro, isaky ny amin'ny 7 maraina sy amin'ny 7 hariva dia mivavaka ny vahoaka maneran-tany, ny adventista maneran-tany, na aiza toerana misy azy, na inona ataony dia izao manokana ny fotoana kely io izy amin'ny ora io. Hitondrana vavaka eo anatrehan'ilay ray be fitiavana, handraisana, hangatahana ilay ranonorana farany. Koa manasanao mba ho tafiditra ao anatin'izany rojo izany ihany koa ianao. Ary rehefa ho hitanao fa misy tanteraka ilay fiasan'ny fanahy ao anaty, dia ho hitanao fa nandresy miady tao am-ponao ianao, tao am-pony zanakao ny fanahy dia naneho ny voninahiny, tao am-pony namantsika ny fanahy dia hitanao fa tena mizatra tsy takatry ny saina miseho amin'ny fiainan'ilay mpiarabelona aminao noho ny amin'ny firaisana amin'ny Kristy. Dia izao ho hitanao fa misy zavatra tsy takatry ny sainao iseho amin'izay fotoana izay. Rehefa avy nanao an'io vavaka farany io ianao dia androtsaka ny ranonorana farany Andriamanitra. Ary amin'ny anatin'izay fandrotsahan'Andriamanitra ny ranonorana farany ao am-poko izay sy ao am-ponao izay dia ho latsaka ny ranomasinao satria izy zavatra hitranga iseho amin'izay fotoana izay dia tsy inona fa misy trano ho an'ny mpivahiny avy eto an-tany, misy akanjo ho an'ny marina, misy satroboninahitra sy sapandro fimpandresena izay rehetra na very hevitra antsika tamin'ny fitondran'Andriamanitra dia ho azavaina amin'izay fotoana izay.
ahita fahazavana avy eo amin'ireo izay ny fikitra niatrika zavatra sarotra isika ahafantatra hoe inona ny anton'ny zavatra rehetra amin'ity androandroany ity. Jesosy malalo miantso anao izay zoky mampianarana hivavaka ary ankehitriny dia loharinay tanteraka eo aminao ny ao anatinay ao. Miangavy tanandroanao izay Jesosy io aok'izay andresy ao aminao. Matoky izay fa andresy satria ianao no efa nandresy ho anay. Tononona saingatahana noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany izany vavaka izany. Amen.